intindray aho lay manana karapanondro vaovao irahin'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany fa tahamonjy azy amin'ny fitiavan-tena ny tompo. Aminareo ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitsika mba ahafahantsika mikery aina ho amin'izany fandresena efa omeny tompo ny mino azy zany. Ary ny taratasin'ny apôstôly ny fitiavana Jaune no ndeha hanomboantsika izany fianarana izany. Ny 9:30 moa raha iombonana amin'ino rehetra io araka amin'ny fitenin'ny apôstôly Petera zay hoe azo atao magaga anareo raha zany fa miatra amin'ny rahalahy nareo maneran'izao tontolo izao zany. Raha misy kojo ho vavolombelon'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy manampo ho halan'izao tontolo izao izy, fa zay te toetra, te hanana ny toetra amin'ny mazanak'Andriamanitra azy, te hitondra tena araka ny mazanak'Andriamanitra azy, dia enjay hinana taovy masaka tsara homponao zany. Vao misy manenjika anao dia tonga dia manontany hoe tray ny mazanak'Andriamanitra io anenjena fa zany anenjena zao tontolo izao antsika zany anisany mahatonga azy manenjika antsika satria tsika niala tao aminy. Tafafila niala tamin'iny fahafatesana toeran'ny maty ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana. Niala tao aminy sika olona miaraka teo ihany fa izany tsy mosy miaraka ihany ka halany ianao tsy dia tsy hainy ankizy no toy an'izany teny zao ny ankizy sy mahiteny giasy ny tena mapalahelo mba toy izy hoe ankizy any teny zany hoe tsy mosy miaraka ihany, tsy mosy miaraka ihany. Tena tsy mahiteny giasy zao atao devoir ho an'ny dadasineny olona tabatra miara misakafo ampianaro azy ny hevitra zany. Tsy botry ve miaraka ihany ka valala ve ifanazy satria ny adrisa legalina valala ataonao adrisa zany hoe efa sahirana izy ina ndray zany adrisa zany valala zany rakisa misy ny kojejo, misy ny valala, misy ny adrisa. Dia halana ianao fa oviana moa zany ianao tafafina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zany. Inona ny nanamariky zany amin'ny tantaranao sa tantaran'ny fiangonana? Manao interoa io, manao fanadinana. Oviana ny fiangonana sa oviana ny kristianina sa oviana ianao no tafafina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana? Raha tantaran'ny fiangonana no raha mbola ve mampianarina zany. Namaky manana toko fahenina niarana levina tamin'ny tompo sy dia niarana tsangana tamin'ny tompo. Inona moa zany? Pasika zany, tamin'ny pasika zany no tanteraka. Tamin'ny pasika Jesosy maty ary sika natao batisa niara-maty taminy. Tsy nijanga tao am-pasana ny tompo fa nitsangana izy, dia nitsangana izy ka hovelona koa aho ho ilay karapanondro vaovao. Tafafindra niala tao amin'io toeran'ny maty, toeran'ny fahafatesana, toeran'ny tonga tena tahaka ny maty io isika. Tsara lazany Jaune azy
baiboly 1905 fa tafafindra fa fantatsika fa efa tafafindran'ny any tamin'ny fahafatesanao amin'ny fiainansika satria tia ny rahalahy zay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. misy olona zany mitoetra nanevitra zany tsy miala ao na misy nitsangana tamin'ny maty azy amonjy azy iza io Jesosy Kristy izy aizy mbola ao amin'ny fahafatesana ihany. Ny hafatry ny pasika ho an'ny fiangonana, ny hafatry ny pasika ho an'ny kristianina dia hoy izy eto hoe tiavany rahalahinao. Aneonao fa miala tao fahafatesana ianao fa zay ola ao amin'ny fahafatesana dia mankala ny rahalahy. Raha vadika amin'ny fomba fiteniny zao nazy any any miasany azafady dia apokalypsy faraika amby roapolo andimy fahavalo vola ndraisika tamin'ny alady lasa ry fa ny osa ny osa izy zany osa zany manino moa ola osa zany faible tsy manana heritsika etiere faible ny olona miala fotoa fahafatesana ho amin'ny fiainana énergiquement avy tamin'ny fitsangana tompo tamin'ny maty fa izy mbola osa dia maninao izy mitoetrao hamarino amin'ny fiainanao ahy fa Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty ary tsotra kely ny anatanteranao zany, tsotra kely ny ampiaranao zany. Jaona mampianatra azy satria tia ny rahalahy. Meko ray minitra ianao mba ntaniny ny olona nankaikinao io iza ny anarany teraka oviana izy taiza mba nramo ray minitra antany anao rehefa avy eo so mizy hoe toloiko anao rehefa avy dia mba lazao kely any date de naissance ny olo akaikinao io. Za efa fantatrao io 27 octobre 1976 rehefa saina mitabataba tsy mitabataba, rehefa saina mangina mitabataba tapotra ny mahay minitsy ny e tsy lento nasaiko nandramanao fotsiny miresaka amin'ny olona afantatro fa hafahafa be aminao zany zany hoe ilaza la date de naissance anao amin'ny olona zany ça c'est très très bizarre. Date de naissance ko resaka aman'olona zao fady karaha ho hitanareo vao izy ay ty efa antitra dia tsy samy laza dia sasany aza manao izy ihany manina ny tena tsy ny date de naissance marina na zay ianao niazo ao na enako 20 ans 1976 ny anehoanao fa velona tokoa Jesosy satria ianao tsy robot tsy hoe baikony ianao tsy ho tereny ianao vozonana fa ianao olombelona ambany kely no Andriamanitra ho iny salamy favalo andiny fahadimy endrika sy talen'Andriamanitra ianao
manana ny safidinao tena mitondra fiainanao ianao zay tianao atao tanteraka, zay safidinao tanteraka, tsy mahafaka manao na inona zany Andriamanitra. Rehefa hoe ianao hoe nitiako ty namako ty de tianao io, tsisy maniry anao am'zany. Fa hoe ianao hoe hoariko io diavanao io, tsisy masakana anao am'zany. Ka safidinao asehoe le fika ny fitsanganany tompo tamin'ny maty andreseo zay zavatra misakatsakana anao tsy tiavanao ny namanao io mba haneonao fa tafafindra niala tamin'iny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao. Tsotra kely, tsy mila madika zany, tsy mila hoe mitena fitetsy fantatra ianao zay voelazana fa mifindra niala tamin'ny fahafatesanao amin'ny fiainana. Tsy mila hoe maminana mihitsy ianao araka an'izao dia ary amin'ny taona zao misy an'izao avy ho izy mahiolona tsika janalehany. Fa aseho fotsiny tsotra ve tiavy namanao. Eo hitan'ny olona fa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Toetry ny olona velona zany, toetry ny olona tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana velona zany izy. Toetry ny olona velona zany dia ny mifankatia. Nao mba ataontsika tsara hoe le hirantsika malagasy tsy anana ny frantsay zany, tsy anana ny anglisy zany, tsy anana ny afrikany zany fa isika malagasy no manana azy. Hitsangana sika zao eo tarinzanako fankatiava ihany fa ataovy tena sainsainao zany hoe malagasy mifankatia. Fa misy teniko anao iny io dia marana ny tompiteniko
amen. Zao no teniko aminao, zao no faiblessitsika malagasy, ary hita be andremesana any zany, ady am'izay ataontsika rehetra any. Raha gasy samy gasy no mifampiteny eo, tsisy fankahavana. Voamena sofina na tsy mahay ninina azy mijoro eo, tonga dia miorikototra dia vita tsara io azy. On a perdu notre identité. Veritsika, lay mahisika tsika iny, lay malagasy, mifankatia niavana fa iny iny, very. Karaha miteny tompo hoe tafafina niala tamin'ny fahafatesana malagasy ianao ho amin'ny fiainana malagasy. Aza toinao zany, fa tsy rehefa tonga kristiana ianao dia lasa satritra an-danitra. Fa malagasy, ary vao mainka tena tafaverina matena malagasy ianao rehefa teraka indray nandray ny fahavelomana Jesoa Kristy iny, tena malagasy feno anao amin'iny, tahaka ny maha olona feno an' Jesosy tamin'ny tadina tongavany teny, dia tonga olona feno malagasy feno anao amin'iny. Karaha misy malagasy mitonona olo kristianina, raha misy malagasy se targeo izy ny fiteny frantsay azy, mihambo samy laza fa kristianina izy, tsy mifanaovana tsenjery toko sy andimy baiboly tiako ho fantatraminy. Zany samy mahazo manao ny tsenjery zany mana-tsaina rehetra toko tsenjery io, ary afaka midefy olona am'zany hoe toko tsenjery baiboly vita zany, fa tsy zany ma kristianina anao, tsy zany ma malagasy kristianina anao. Fa lay malagasy napetraka Andriamanitra tamin'ity tany ity, lay malagasy nanotainy mba mivadika aza tsisy mandray. Lay malagasy napetraka Andriamanitra amin'ity tany ity, raha marary ny aty manino toina koa ny affaire ho an'izay mpamombo akoho zany zao anao kaiky indrindreo, jere tsara lay aty sy ny affaire akole ohatra zany mihitsika malagasy, raha marary ny aty toina ny affaire, fa tsy misy zany hoe miherimbelona faholin'ny ralamy zany, tsy gasy zany. Malagasy napetraka ny tompo tamin'ity tany ity, raha izy ny zany olona misy zokiolona eo tsy manontany diplôme izy zany olona hoe ina diplôme anao amake raha mana doctorat anao dia hoetiko ny entanao io, raha CEP io nananao na CSD ty entako ty entako, tsy gasy zany. Malagasy tsy mba mandreky zay aza mamboninahitsy ny hafaty hoe riva mijery azy, fa ny azy ny fahitana izy olony beibe dia efa fanaja aminy na iza iny leliny, rehefa olo lehibe dia efa fanaja iny amin'ny malagasy. Zany malagasy ateraka Andriamanitra indray ho tafaverina am'izany ianao, ary tafaverina am'izany ianao, zany no tena filazany tsara. Mety fiteny hébreu hoe alleluia fideranan'Andriamanitra, fiteny hébreu hoe hosana vonjeo zay tompo. Ary malagasy zay efa manamboarin'Andriamanitra dia manana zany toetra mahafinaritra zany. Malagasy tsy mba miady mampaty, ho misy fahoriana eo zany natao zay clilieu rehetra any, zay disadisa rehetra any, fahoriana tre malagasy tsy mba manao tsindry falavo zany, tsy malagasy
malagasy zany minjerany namany amin'ny fiteny-pitoriteny zay hoe fa raha misy avy ka tsy misy fanarina zany olon'izany mahantra fa tsara ny romo ny ray fa raha minjerany ray dia misy manarina azy malagasy zany so dia eritreretinao hoe mipitoriteny ihany mahafantatra an'izany fa fanomeny tompony soratan'Andriamanitra atao am-pony zao razam-betsika zany toetsy no fifakatsialan'izany zany nge mba vatsiana kely ny romaniny tamin'ny ambatany tompo ajany tany am-pony reo ray aman-dretsika fahiny zany teniny zany gagabe zao ny angapisian'izany ao romanina toko voalohany toko faharoa io akaiky fa tiako manomboka ny 220 ka hatramin'ny 490 romanina toko faharoa ny 220 fa tiako milamina fa maranaka ny toriteniko fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia mitsaraina araka ny lalàna fa tsy mipandre ny lalàna no marina eo anatren'Andriamanitra fa mipakato ny lalàna no mpamarinina eto indrindra fa naoviana ireo taolo malagasy tsy manana ny lalàna ireo no misy manao zay nadidiny lalàna araka naipony na dia tsy manana lalàna aza ireo dia lalàna tena ny any fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany fampiatanga nefa mba mifanafaka ihany ko azy amin'ny andro zay isaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazatsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy naoviana retoany malagasy reo makatola hoe fakatiava ihany dia fa voasoratra atao am-pony zany na mbola tsy nanana ny lalàna azy ny lalàna zay ny baiboly zany soratra masiny zany tsy nanana zany taony malagasy ny baiboly tonga teto amintsika ny baiboly voasoratra voalohany indrindra 1835 ny voalohany ananako zany version zany mbola teny malagasy mbola mantamanta be tonga teto ny taloha zany malagasy tsy hoana nanana baiboly fa ny taloha zany efa malagasy efa mifankaty miava zay trano tsy misy varatra ka zay tsy mareky alofa tahaka n'inona zany raha io tanàna tahaka ny tanakavy havanana zay di marara nefa ela be zany ny enany malagasy talohany atokava ny filazantsara teto mitsika azy efa soratan'Andriamanitra tany am-poleo havatsika ray mandehantsika razambetsika taolo malagasy hoe zany lalàn'Andriamanitra zany nahamora na tokava ny filazantsara na mpidirana ny filazantsara teto Madagasikara raha malagasy ko mivelena maisika tsika feny aza haroharoina eroparopa afrikana hoe matsanjanako mijerena le hirahira mandindio amin'ny télé dia hoe io zany malagasy tsy malagasy hoe mandio ry tansimena tsy malagasy hoe ary tsy malagasy mandio ohatran'io fa ny malagasy mandia raha any amin'ny kôty izy zao no anarana todiavaly hoe afanana otreny atsemona rehefa mandia zany malagasy zany
fa tsy manao io atondro tasomena io zany natonga ny fizekema resy lahatra hoe mbao taona ny ankizy hianatra idy malagasy taona teknisianina atsoatsy anangana fikambanana mampadidy di malagasy azotsika atao tsara zany satria ny ankizy mila mandihy dia di malagasy no diziny fa tsy olona tala io tsisy malagasy manaiky ho afa baraka masin'olona dia manao nireny ataony reny malagasy tsy fitiany zany fa misy zao malagasy afako zao na aiza misy azy anaka mitsiro fa tena afaka amin'ny kristianina malagasy tsara ianao dia mafantatro tsara maha malagasy ianao izy tompo hiaso tompo atateraka izany amen